Ny zavakanto kosa nampahafantarina androany teny amin'ny bokim-pirenena Anosy ny fijoroan'ny fikambanana antsoina hoe Fmts na ny fikambanan'ny Mpikanto Teny sy ny Soratra izay mikendry ny fanabeazam-boho amin'ny fiarovana ny teny sy ny soratra. Fanazavana ary. Votoatin'ny namorina mpanao gazety androany zany dia fampahafantarana ny mpanao gazety sy ny be sy ny maro ny fijoroan'ny Fédérationna Mpikanto Teny sy ny Soratra Fmts. Zany dia fampahafantarana ny hoe zava-kendreny sy ny tanjony ary ny anjara toerany eo anivon'ny firenena ary ankoatran'izay zany dia fampahafantarana ihany koa ny programa anasan'ny FMTS mandritra ny taona ho avy. Zay zany tokony antony nitsona mpanao gazety androany. Maro sesehena ny anjara toeran'ny FMTS eo anivon'ny firenena. Voalohany indrindra aloha dia manabe sy nitaizan'ny sain'ny mpiarabelona mba ahafahany manana toe-tsaina tia tanindrazana, toe-tsaina miavana, toe-tsaina mirahina mba ahafahana mampiroborobo sy ahafahana mampandroso ny firenena. Zay zany aloha ny tena tanjona amin'ny alalan'ny teny sy ny soratra ka ny teny sy ny soratra no fanotra lehibe ahafahana manatanteraka izany.